Aleloia, dia faly miarabantsika tsiraray avy indray ry havana. Tafahoana amin'ny alalan'ny vidéo tahaka izao ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Androany tsika alohan'ny vavaka sy izarantsika ny ten'Andriamanitra dia ny lohateny izay asain'ny fanahy masina ifampiarezantsika dia hoe aza miankohoka amin'ny olombelona. Na dia heverina aza fa nofidian'Andriamanitra izy, aza miankohoka amin'olona zany na dia mpanompon'Andriamanitra aza izy, na dia heverina mpanompon'Andriamanitra nofidian'Andriamanitra dia hoe aza miankohoka amin'ny olombelona misy ten'Andriamanitra. Ho raisintsika amin'izay fizarana fohy, izay no tiany Tompo ifampizarantsika androany fa hivavaka tsika metrahantsika ny tenin'ny Tompo. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, idera mankalaza amin'ny voninahitra anao indray izay mpanomponao, afaka miresaka aminao, afaka miantso ny anaranao ankehitriny, ka dia manatrehana tsiraray avy, indrindra efa mifono aminao sady mifono aminao mandrakariva amin'ny tsy fahamendrena, amin'ny tsy fahatanterahana. Mamela heloka tokoa ianao Tompo amin'ny tsy fahatanterahana rehetra, tsy izao ihany, indrindra ny fahotana ny tamin'ny fahatanorana, tamin'ny fahazazana, ny tamin'ny tsy fahafantarana anao dia fonana aminao ny heloka sy ny fahotana rehetra. Aza tsarovana intsony izany Tompo fa mangataka ny ranao tokoa anadio sy anavao, ka dia mandroso tokoa izay, mandroso izara sy anambara ny sitraponao araka ny efa niantsonao anay tsiraray avy, dia mitenena araka ny fombanao koa mba voninkazo izay Tompo, amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen. Dia araka izany dia miara-mandroso mandrakariva tsika, satria amin'izao fihazakazahana izao dia maniraka antsika mandrakariva ny Tompo hifampahery, ary indrindra moa izany araka ny lohateny teo dia ilaza ny marina, izany natao hoe fahamarinana sy ny fahamasinana izay avelan'ny Tompo hipetraka amin'izao tsika fa tiany anambara ny marina. Ty lohateny ty zany dia tonga amintsika tsiraray avy, indrindra raha sendra tafiditra ao anatin'izany fomba na fakapanahy fanao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany dia ny mivavaka amin'ny olona, mivavaka amin'ny sampy moa izany efa tsy azo atao rahateo fa misy dia mivavaka amin'ny olona koa, na dia heverina izy hoe mpanompon'Andriamanitra, nofidian'Andriamanitra, mety feno fanahy masina tokoa ny olona fa tsy amin'izay no ampahafantarin'ny Tompo amintsika. Izay natao hoe fahamarinana dia ho vakiantsika izany ilay hoe manamarina izany teny izany ao amin'ny Apok.22 toko 2:20. Izay aloha izany no vakiantsika voalohany, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiako manomboka amin'ny 9:9 izy mba ahafantarantsika ny manazava tsara ny ten'Andriamanitra, dia ho ajanontsika amin'ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aroa izy tamiko, matoky sady marina ireo tenin'ireo, ny Tompo Andriamanitry ny fanahin'ny mpaminany no naniraka ny anjeliny aneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga aingana. Arindro avy ainganao sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. 9:9 Izao Jaona no nandre sy nahita ireo zavatra ireo. Rehefa nandre sy nahita aho dia niankohoka hivavaka teo anoloan'ny tongotr'ilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo, kanefa hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany rahalahinao sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity, Andriamanitra ihany no ivavao. Amen. Angambany tonga dia mazava amintsika izany raha vakiana ny teny eo amin'ny Apok.22. Ny Apok.22 dia efa boky mamaraparana mihitsy, efa farany amin'ny boky izay namen'Andriamanitra mahatenin'Andriamanitra azy, ankoatra ny ao amin'ny testamenta teo aloha izany dia nomeny ny testamenta vaovao, ary Jaona izay mpianatra ny fidian'i Jesosy dia nisehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina izany amin'ny faminaniana, dia nanambara ny amin'ny hoe akaiky ny andro farany izao ho avy ny Tompo, hiverina ny Tompo
dia itenenan'ny tompo izy zany amin'ny alalan'ny bokin'ny Apokalipsy. Dia rehefa nampafantatra azy ny anjely, satria be da be ny anjely naseho tamin'ny endrika fahitana, dia izy zany teo amin'io araka ny vakitsika teo a, dia ho avy izy a nahita, rehefa nandresy nahita aho izy a, rehefa nandresy nahita aho dia niankohaka hivavaka teo anoloan'ny tongotry anjely naneho ahy ireo zavatra ireo. Zay zany a, anjely mihitsy no naneho azy ny zavatra miseho a, fahitana, fahagagana, nefa izy koa nafantatra an' Jesosy a, mpianatry Jesosy niaraka tamin'i Jesosy izy dia andeha hiankohaka izy. Kanefa hoy izy tamiko, tandremo aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho, sady namam-paminany rahalahy anao sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavao. Zay a tenin'ny tompo mazava amintsika hoe tsisy afa Andriamanitra ilay iray. Jesosy nampianatra tany amin'ny Matteo 20 naverantsika foana fa Jesosy rehefa nampianatra teny an-tendrombohitra dia hoy izy hoe midira amin'ny efitrano mangingina dia ao antsoiny ray a no hamaly anao amin'ny mangingina. Andriamanitra ilay raintsika, ilay rain'i Jesosy Kristy, io ihany no ivavao. Raha misy olona mampirisika anao ozy izy a hivavaka amina andriamanitra hafa, hivavaka amin'ny fomba hafa, dia zay natao hoe antikristy na olona mandahy an' Jesosy. Ka mila mitandrina tsika fa raha misy na dia velona mpanompon'Andriamanitra araka ny lohateny izay ho soratantsika koa zany, izay mitondrantsika izao famparezana izao hoe misy mpanompon'Andriamanitra tena niasan'ny fanahy masina, hitoeran'ny fanahy masina, mety ho mpaminany tokoa izy, mety tena mpanompon'Andriamanitra iasan'ny tompo, iasan'ny fanahiny, fa tsy izy no ankofantsika, ary tsy ilay mpanompon'Andriamanitra no hanomboka aneo ny lalàna zay heveriny fa hitondrana ny asa fanampona indraindray. Io zany mila mitandrina antsika. Rehefa tsy ny fanahy masina no miteny sy mampafantatra antsika dia mila miaino isika, mila mahafantatra zany hoe avy amin'ny fanahy masina tokoa ve, fa betsaka ny olona no manaraka olona ary miankohaka sy mivavaka amin'ny olombelona. Amin'izao ary moa zany a dia ampatsivy ny fanahy masina eto, satria tao anatin'izany no tena teo aloha hoe rehefa voafidy ho mpiandry dia natokana ho mpiandry dia heverina fa le olona izay manatona mandoalika ao anoloana eo dia tena hoe manatona mitady an'Andriamanitra dia mandoalika, dia le olona manao akanjo fotsy mihitsy ny heverin'le olona hoe eo le Andriamanitra. Ary raha tsy miakanjo fotsy le olona dia tsy manatona izy, na tsy mivavaka eo izy a, na tsy manatona Andriamanitra, heverina hoe iny mihitsy ny tena hoe Andriamanitra mahaly vavaka azy na Jesosy. Tandremo a fa ho fahaizan'Andriamanitra araka izany tsika, dia zay izy hoe Andriamanitra ihany no ivavao. Tonga dia efa raisintsika sady a ny ao amin'ny Isaia 29:17, manamafy an'izany a, araka ny teniko teo zany a, tsy hamaky tenin'Andriamanitra betsaka tsika fa tenin'Andriamanitra vitsy no raisintsika hamafisantsika zany, mafisantsika zany tenin'Andriamanitra zany, zany famparezana zany ao amin'ny Isaia 29:17 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe Andriamanitra tompon'izao rehetra izao no hamasiny, izy ihany no tokony hatahora anareo ary izy ihany no tokony hampangovotra anareo. Zay zany a, tsisy afa-tsy Andriamanitra ihany. Raha matahotra olona ianao, na maminany ary izy, na mampafantatra ny sitrapony aminao n'Andriamanitra aminao ary izy a, dia matetika le olona matahotra an'le olona fa tsy le Andriamanitra miteny sy le fanahy masina miteny no atahorany, dia lasa izy mitsoaka na lasa izy miala amin'le fiaraha-mivavaka ohatra, satria voateny araka ny fanahy masina izay ampahafantarin'ny fanahy masina amin'ilay mpanompon'Andriamanitra, dia lasa matahotra an'ilay mpanompon'Andriamanitra izy a, na matahotra an'ilay fiaraha-mivavaka. Fa Andriamanitra no atahory, fa ny olombelona dia mitovy, ny anjely ary teto dia mitovy aminao ihany, mpanompo mitovy aminao ihany. Zay zany a
Amafisitsika ny amin'izay hoe aza miankohaka amin'ny olombelona na dia voafidin'Andriamanitra ary na dia heverina ary fa nofidian'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay mazava fantatry ny maro dia ny ao amin'ny didy folo na amin'ny baiboly hafa moa izany eto amiko mity dia miteny hoe ireo teny folo. Azo teny hoe teny izy araka ny efa nambarantsika fa amin'ny teny hebreo nakana an'izy io dia azo adika hoe tenin'Andriamanitra io ary didin'Andriamanitra ihany koa. Ka izay zany no vakintsika ny eo amin'ny Exodosy 20 ny 1:1 ka hatramin'ny 9 ihany vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra, izao no Tompo Andriamanitra ao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta tamin'ny trano nanandevozana. Aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra na izay mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izao Tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heliky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika, dia amin'izay mankahalahy nefa mamindra fo kosa amin'ny olona arivo mandimby izay tia ahy ka mitandrina ny didiko. Amen. Izay zany tena lasa Andriamanitra eto miteny hoe raha miankohaka amin'ny zavatra hafa ianao ankoatran'ny eto fa sampy ny zavatra voasikotra sy ny zavatra sarin-javatra. Raha mivavaka amin'ny sarin-javatra ianao na sary io na sary vongana na sary hita amin'izao fotoana izao efa misy fanazavana koa ny amin'ny hoe amin'izao zany tsisy nahita na manao sarin'i Jesosy zany dia misy manao sarin'i Jesosy natao tanana io na naka olona izy dia natao sary nalaina sary dia natao mitovitovy amin'ny fomba taloha dia io atao hoe Jesosy. Dia ataon'ny olona haingon-trano dia io mihitsy ny ivavahany. Mila mibebaka isika, mila mibebaka ianao fa tsy Jesosy zany ary reny sary reny tsy Jesosy fa raha miankohaka amin'ireny ianao dia ozy ny Tompo eto hoe ozy ny Andriamanitra hoe izay mankahalahy, lasa fankahalana amin'Andriamanitra ary dia inona moa izy teo, Andriamanitra saro-piaro hozy izy ka dia mamaly ny heloka, isy heloka, lasa heloka eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ny fivavahana, fandoliana amin'ny olombelona, amin'ny sampy, amin'ny sarin-davatra heverina fa hoe endrika any an-danitra hozy izay ety an-tany hatrany ambany ranomasina. Ka izay mila mitandrina isika tsy hankohaka amin'ny olona, tsy hankohaka amin'ny olombelona, indrindra moa izany tsy hankohaka amin'ny sampy sy ny sarin-davatra voasikotra. Tohizantsika ny vaky teny teo amin'ny Apokalipsy 12 teo iny tohizantsika vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, tohizana hatramin'ny 9:13. Izay no hamakiana azy amin'ny anaran'i Jesosy hoe hoy indray izy tamiko, aza asiana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity fa hatombotra ny andro. Izay manao ny tsy marina dia ho mbola hanao ny tsy marina ihany izy. Izay maloto dia aoka mbola haloto ihany izy. Fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany izy. Ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy. Indro hahafaingana aho ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Tohizako amin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao amin'ny tanàna, fa hanivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpamono sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Lavalava namakika antsika azy teo fa ny tiany Tompo teneniny eto hoe rehefa niteny zany ilay anjely dia niteny hoe aza takonana, aza asiana tombo-kase, dika zany hoe vealaro zany ilay boky io
any amin'ny bokin'ny Daniel any izy no nidina nasiana tombo-kase io boky io. Fa amin'ity bokin'ny Apokalipsy ity dia nasainy hoe velaro azo asiana tombo-kase, ny dikan'izany azo takonana na azo afenina ny zavatra voasoratra ao fa inona ny zavatra voasoratra ao izy. Dia hoy izy hoe nio izay manao ny ratsy sady efa tombotra ny andro hozy izy. Izay zany tsy adinontsika namaky an'izay koa, andiny faha 1. Izay manao ny ratsy, izay manao ny tsy marina dia aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy. Izany ilay zavatra voasoratra ao zany, ilay takona aza takonana intsony zany. Izay maloto dia aoka mbola haloto ihany izy, fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy. Mampieritseritra zany arak'ilay teny teo zany, raha izao tsika no tsy azo tenenina amin'izany hoe miankohaka amin'ny olombelona zany dia arak'izay tenin'ny tompo izay, hiaratsy, hiatombo ny faharatsian'ny olona, ary ho tombo amin'ny fanompon'ny olona ny sampy sy ny manompo olombelona. Manompo, ankoatra ny manompo olombelona moa zany, ndraindray koa ny olona manompo anaram-piangonana. Tsy azo kitihana mihitsy amin'ny anaram-piangonana misy azy, fa tena hoe ao ihany. Manompo anaram-piangonana, manompo olombelona, manompo trano koa. Tia ny fiangonanay, tia ny fiaraha-mivavaka misy anay dia tsy azo atao ininina. Fa raha fantatrao ny hoe aiza misy an'Andriamanitra, Andriamanitra ihany hozy izy no hivavao. Dia tsy hiaratsy fa handeha amin'ny fahatsarana ary handeha amin'ny fahamasinana. Fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany. Izay ilay fahamarinana izay ambarantsika. Izany fahamarinana izany dia izao tenenintsika izao, tsy miankohaka amin'ny olombelona. Ny masina dia aoka hiamasina ihany, ny fahamasinana dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Dia arak'ilay teniny teo, inona ilay lazainy teo hoe ny alika. Amin'ny baiboly hafa izy dia miteny hoe ny marikoriko, ny manao zavatra marikoriko. Izany amin'ny fiteny koa zany hoe ny alika. Ny alika amin'ny hebreo, amin'ny jiosy dia tena biby maloto mihitsy, ary marikoriko ny zavatra ataony hozy izy. Any ivelany ny alika, izay mahatonga anazy any ivelany ny olona manao ny marikoriko, mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mpandainga. Tsy ho velabelarintsika intsony zany fa asa raha ray amin'izay no misy atsika, amin'ny toerana misy atsika, amin'ny fanaontsika andavanandro, dia mila mieritreritra fa ho avy faingana ny tompo, hitsara hozy izy ny tsirairay avy arak'izay ataony sy ny asany avy. Amaranantsika sady ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay hanamarinantsika izany hoe tsy tokony hankohaka amin'ny olombelona fa Andriamanitra ihany ny ivavahana, ary tokony handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia vakintsika ny Isaia 9:9. Isaia 9:9 dia raisintsika ny 9, 9, ny 7 ary ny 10 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary nandre ny feon'ny tompo aho, hoe iza no hirako, iza no handeha ho hirakay. Dia hoy aho, inty aho, irao aho, ary hoy izy: mandehana ka lazao amin'ity firenena ity hoe handeha mandrakariva ihany ianareo nefa tsy hahalala, hijery mandrakariva ihany ianareo nefa tsy hahafantatra. Ataovy donto ny fon'ity firenena ity, ataovy lalitalovana ny sofiny, ary ataovy mikipy ny masony, fandrao hahita ny masony sy handre ny sofiny, dia halala ny fony, dia hibebaka izy ka ho sitrana. Mampatahotra izany rehefa ny fidian'Andriamanitra i Isaia lasa mpaminany, dia izany no teny nampitondrain'Andriamanitra azy, nampitondrainy fanahy masina azy, hoe tena lazaina mihitsy hoe ohatran'ilay teo, ny masina hiamasina ihany, ny marina dia ho marina, ary ny manao ratsy, ny tsy marina dia tsy marina, noho ny tsy fahamarinana. Tonga amin'izao fotoana izao zany betsaka ny tenin'Andriamanitra tonga amin'ny olona, ny fahamarinana, ny fahamasinana izay ampitondraina ny olona hiverina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny olona tsy mihaino fa tia mahazo. Amin'izao fotoana izao moa zany dia ny évangile de prospérité, hoe tonga aminao ny fitahiana, tonga aminao ny fahasoavana, izay ihany no andrasan'ny olona.
ao anatin'ny fahantrana, ao anatin'ny tsy fananana ny olona, ary mitady sy mijery ny hafa ihany koa izay heverina fa hoe ny hareny etỳ amin'izao tontolo izao no heverina fa hisian'ny fitahiana. Rehefa manan-karena, rehefa milamina dia izay no heverin'ny be sy ny maro ankehitriny fa hiasan'ny fanan'Andriamanitra izy na hitoeran'ny tompo. Fa araka ny tenin'ny Paoly mihitsy dia miteny izy hoe mahantra indrindra isika hozy izy raha izany no ianterantsika amin'izao fiainana izao. Ny tenin'ny tompo eto dia ny ho masina ary hanadio ny akanjontsika. Any amin'ny Apokalipsy io zany, amin'ny Apokalipsy 2:20 io, fa sambatra ozy izy izay manadio ny akanjony amin'ny ranony zanak'ondry. Ranony zanak'ondry amin'ny Apokalipsy 2:20 efa mivakiantsika teo zany. Ka dia mila antsika mandray ny tenin'ny tompo zany, fa aza manaiky hofitahana sy manaiky hijanona amin'ny tsy fahalalana, amin'ny tsy fahafantarana. Maranako azy zany satria efa niteneniko teo ihany dia vakiako le amin'ilay 2:7 teo amin'ny anaran'i Jesosy hoe sambatra ny Apokalipsy 2:20 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ao amin'ny tanàna, fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Izay tenin'ny tompo amintsika. 2:40 Izao Jesosy no naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izao no solofo sy taranaka Davida, ny kintana mamirapiratra fitarik'andro. Amen. Izay ny tenin'ny tompo amintsika izay fampielezantsika fohy androany. Tandremo ny miankohaka amin'olona, mivavaka amin'ny olona, ary mihevitra fa ilay olona na dia sanin'ny fanan'Andriamanitra ary no ivavahanao sy ankofanao. Tsy misy afa-tsy Andriamanitra ihany no ivavahantsika, no ankofantsika, aminy ihany tsika no mibebaka sy manantona. Dia mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy, mahery amin'ny anaran'ny Tompotompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy, ary raha mbola sitrapon'ny Tompo zany, raha mbola tsy tonga izy dia mbola eo ety antsika. Alleluia. Amen.